ka dia afaka fotoana fohy ifirinay eto amin'ity Facebook ity dia amoaka ny dossier rehetrarehetra izay fantatro mikasika ny ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, mikasika ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao, ary indrindra miaraba ny RBC GTV. Misy fanambarana niezignyezigna tandroany nataon'Andriamatoa Andry Tongarivo vady andeha mandry ny ministra teo aloha Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy. Araka ny nambaran'ity lehilahy ity moa dia nametraka ny divorce tany amin'ny fitsarana ny tenany nangataka izay fitsarana izay fisaram-panambadiana dia nisaraka moa zany ry zareo officiel ngamba izy raha ny fahazahoko azy fa nitaraina moa izy hoe mbola izy ihany koa ny disono araka ny nambaran'ny fitsarana ka mbola ramatoa ihany koa no nahazo ny fitazomana zaza zanak'izy ireo zany. Dia niteny zany ty lehilahy ity fa hisiny akamoaka atsoatsy mahakasika ny dossier ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, ny fiainany zany sy ny afera rehetrarehetra nataony nandritra ny fitondrana. Zany hoe amoaka dossier mahakasika ny fitondrana ity Andriamatoa Andry Tongarivo. Miandry aloha zany tsika hatreto hoe inona marina zavatra avoakany, kanefa aoka ihany koa tsika mba tsy ho gaga raha tsy zavatra ivoaka, raha ohatra ka tsy hisy zavatra ivoaka satria eto amin'ny firenena izay te mpafantatra ny marina, izay te moka zavatra mahakasika ny fitondrana dia tapenam-bava, samborina ary gadraina. Possible mety ho gadrainy zareo iny lehilahy iny, possible izany satria manozongozona ny seza fiandrianany fitondrana. Zany zavatra zany mety hiseho eto aloha dia miandry tsika hoe hanao ahoana ny tohiny tantara. Ino hoe nge ilay video nataony faly ny vahoaka malagasy rehetrarehetra izay namako ato amin'ny Facebook izay mety manaraka ny kontoko anao direct kely androany satria dia hisaotra an'Andriamanitra satria ny valim-bavako dia hoe aza mitondra ny amin'ny fakapanahy fa manafany amin'ny ratsy dia nyvaliny tokoa zahay nivoaka ny ditana fitsarana androany nivoaka ny divorceko amin'ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy rehefa niainany tsy azo anzakaina nandritra ny fotoana lava. Na izany na tsy izany nefa dia mbola miseho ihany ny didin'ny Besandry, ny toetra tsy refesy mandidy, ny fanaovana ny tsy mety ka nanatin'izany didy izany satria lazaina fa zaho ny diso, zaho izay nangataka ny divorce, zaho izay namemy porofo isan-karazany amin'ny toetra ratsiny, izy tsy nanana porofo na ny kely aza. Ary ny tena zava-doza dia ity, zaza kely tsy ngarahiny nandritra ny 4 taona dia lasa noho ny garde, ka dia afaka fotoana fohy ifirinay eto amin'ity Facebook ity dia amoaka ny dossier rehetrarehetra izay fantatro mikasika ny Ramatoa Lalatina Rakotondrazafy, mikasika ny fitondrana izay mijoro amin'izao fotoana izao, ary indrindra mikasika ny fitsarana izay fanaovako taminazy io. Dia hoy aho hoe afaka didy amin'ny fatana, tsy mitady gidragidra, mitady filaminana ny amin'ny zavatra nangatahako, aza kitihana ny zaza fa mbola titavina alaina aty amiko ny zaza izay tsy ngarahiny nataony ohatrany tsy nisy nandritra ny 5 volana. Dia hoy aho hoe lehilahy koa izay olona sahaka an'ireo zaza ireo aty amiko aty, fa izao iny ny didy fitsarana aloha dia akentsika iny satria afadoza aloha za aminazy, tsy iray petsapetra amina olona mpandroba firenena, olona mpambotry firenena ny tenako. Dia alao ikentsika iny mbola misy ny fomba ahafahana maka an'ireo zaza ireo amin'ny fotoana izay mampety azy, fa dia miteny kosa hoe afaka didy amin'ny fatana, fa dia ho tany saiko daholo amin'izay fera maloto sy ny toetra ratsy sy ny toetra rehetra izay tsy mety nataony hatramin'izay ka hatramin'izao. Saotra tompo. Dia zay le izy hoe
anao akamoaka ny tenany ao amin'ny page Facebook-ny, kanefa ny zava-misy ankehitriny rehefa manao recherche ianao mitady izay ataontsika hoe anarany amin'ny Facebook zay hoe Andry Tongarivo dia efa tsy hita tsony lay paginy, zany hoe efa fermé ny paginy, tsy hay hoe tratran'le prédave efa fermé efa tsy hita tsony ny paginy io Andry Tongarivo io ankehitriny, nefa izy vao nampanantenany vahoaka fa andehanao akamoaka amoaka ireo dossier maloto rehetrarehetra mahakasika ny lalatiana sy ny fitondrana. Video navoaka ny tandroany le izy fa androany ihany ny compte dia nanjavona tsy hita hoe nakaisa. Fajika zany zavatra mampalahelo ny eto Madagasikara, izay olona vonona ilaza zavatra mahakasika ny fitondrana dia potehana ty sy lavana anao eto raha tsy lelaka fitondrana ianao. Zay le izy, zay mirary soa.